premier ministre zany a rassembleur zay aloha rassembleur technicien mila manana vision politicien ihany koa sady politicien izy any technicien mila manana vision itondrasana le firenena satria izy ny miappliquer izy ny mitondra ny atao hoe izy ny chef d'administration ary izy ny mitondra ny le PGE politique générale de l'État izy ny atao ny premier ministre amintsika am'izao hoe rassembleur tsy mahita an'izany premier ministre atsika am'izao hoe politicien tsy mahita an'izany premier ministre atsika zao hoe technicien mety tany amin'ny privé tany izy mety technicien napetraka tany mitendrena tany fa amintsika amin'izao miteny zao c'est pas un chef d'orchestre mbola veriko indray zany c'est pas un chef d'orchestre ny premier ministre amin'izao fotoana zao mialatsiny raha miteny an'izay direct be misy ministre vitsivitsy manao ny asany ao tsy azotsika lavina zany efa niteneniko teo ny sasatsasany vitsivitsy misy ihany koa ministre vitsivitsy de mitady ny zay mampety azy sy zay itondrasany an'le firenena hoe zao itondrasany an'le ministère hoe zao ty mampety zao no mampety ny hoaviko zao no mampety ny mpiaradia amiko misy an'izany ao anatin'io zavatra io tsy za reny no mahatsapa an'izany ka zay le teneniko teo hoe misy ny manao ny asany ndray aloha tena misy manao tenentsika teo raha matoa Christine Razanamaso tena manao ny asany izy ary nifampiresaka ela be tany ministre ny justice ihany koa tsy azotsika anina fa tena na inona azy ny critiquentsika azy na inona hitanao izy hoe active be izy am'le zavatra ataony sy ny fiadinany tsirariny sy ny karazany hitatsika zany zavatra misy ny énergie koa manao ny ezaka rehetra izy teneniko anareo tsara zany fa ny akabeazany dia ohatrany tiamingana an'le filoham-panjakana sy ny karazany mbola averiko indray premier ministre chef d'orchestre izy no mitondra ny raha miéchoué ny gouvernementany de izy mitompona andraikitra voalohany indrindra fa tsy hoe ministre zao tsy nahavita ministre zao tsy nahavita ianao ny chef d'orchestre raha misy ny guitariste na ny violoniste tsy mandeha ianao ny olana azay zavatra efa teneniko foana hatrany amin'ny voalohany efa niteneniko foana de betsaka ny zavatra mbola atao nitenentsika teo ny resaka lalana betsaka ny zavatra mbola atao ary mbola miandry ny gouvernement io ary ny vahoaka de miandry ny atao hoe inona moa ty miandry ny résultat fantatro tsika gasy koa tsy mahari-pery efa bolana ve de ahitantsika an'izao satria efa potika le firenena fa ny gasy tsy mahafantatra an'izany ny vahoaka tsy mahafantatra an'izany fa hoe mitady résultat aingan'izay inona ny natsarana ny fiainanay satria tsy mbola afaka iandry herintaona indray zay roa taona indray zay fa inona ny zavatra afaka magnana ny olonay androany satria inona ny antony fitadiavana sezy reny fa tsy mitombotsoan'le firenena zay zava-misy amin'izao fotoan'izao aleo le olona anana fahalalana tanteraka izy matoa izy anendry ministre anankiray compétent zay ny angatana filoham-panjakana hoe rehefa manendry olona ianao zay tsy any amin'ny gouvernement ihany fa any amin'ny technicien rehetrarehetra il faut une bonne personne une bonne place olona tokony ahavita le iraka sy le asa eo amin'le toerana no apetraka fa tsy accord politique ny ahavitana an'izany tsisy accord politique ny ahavitana an'izany efa nisy accord politique teto 2009 efa nisy teto 2018 efa nisy teto teny amin'ny 13 mai reny de nisy ny fiaraha-mitatany reny nandeha ve ny firenena tsika miteny zao aiza ny firenena tsika miteny zao de mbola zay ihany nidirana satria mbola misy efa misy mosary de te hitady toerana sy ny karazana vana netin'ny filohany voamera-pirenena maleo tena misana ny fividianana mikasika ny fandravana indray iny aloha an'ilay voaka-pividianana be ny tanàna sy mpanolontsaina munisipaly fa raha iverenantsika zany ny eny anivo ny gouvernementa dia rava aloha zany le gouvernementa tarihan'ny premier ministre Eritsalama Rajaonarivelo teo amin'ny efa-bolana maherikely teo zany no nitantanana an'izay araka ny fanambarany teo dia ny hoe tsy tokony misy empêchement motion de censure fanadravana ny antemera-pirenena ny décision ndraisy ny ACC zay zany fomba hitondrantsika azy satria zay no nanambarany azy dia hoentsika amin'izay izy fa io zany aloha dia tao anatin'ny fanambarana no nandraisana zany fanapa-kevitra zany aloha hatreto de hitantsika zany ny toyany hoe manahoana ny mety ho toyany raha oviana ny fanendrena an'izay tsy mety io koa tsy miandry akory io ny kinatenaina hoe miandry fivorian'ny antemera-pirenena tsisy an'izany hoe misy fivoriana ara-potoana na tsy ara-potoana zany fa ny maro anisa eo anivon'ny antemera-pirenena zany no mivory de hoe tia ny anaran'olona de io moa raha ny lalàna koa ny resahana de hoe tsy azo atao mihitsy ny fionana mivantana eo amin'ny
anteny miaram-pirenena solombavam-boaka mivantana amin'ny fionana mivantana tahaka an'ireny amin'ny filohan'ny repoblika fa amin'ny alanany taratasy saingy rehefa manolotra prime ministre motsika dia lasa fahazarana ny solombavam-boaka manao saboady tonga eny amin'ny lampam-panjakana iavoloha manolotra sy ao anatin'ny fanendrena ny prime ministre lehibe ny gouvernement dia samy mitazatazana fotsiny daholo tsika rehetrarehetra hatramin'izay ny zany zavatra izany kanefa everina fa mety manohitohina ny fampanajana ny lalam-panondrenana zany tompolasy tombovavy isika mpiaino ny antsiva ihany koa dia afaka miantsehatra mivantana indray am'izao arivariva izao amin'ny lahara telefônina mahazatra antsika 034 41 720 04 032 11 02 66 038 98 553 04 reo no afahantsika miantsehatra aloha eto amin'ny antsiva dia raisiko ampanajana ary dia avy hatrany dia miteny anao ao anatin'ny telefônina miaino fa zay miaino anatin'ny radio tsony miaraba tompoko ao amin'ny telomar miarabanao miaraba Michel Ralbert miaraba tompoko ya efa tafiditra ianao miaraba zay fanoentina tamin'ny maraina makasika an'ilay toetra raha-pirenena tena ohatrany hoe tsy fototra zany le izy tena zay ny azy ilazana azy hoe misavoamboana ohatrany hoe tsy haiko hoe fa za te hitenenareo zay dia tompona ndraikitrareo amin'izay zava-misy eto amin'ity firenena ity tompona ndraikitra zato isan-jato nareo ary eto ny vahoaka malagasy maro anisy dia mijery farany fimenomenonan'ny olona eny an-dalana aloha sy ny zava-misy iainana amin'izao 90% tsy mankasitraka an'izao zava-misy zao mankasitraka tompoko antsehatra manaraka any amin'ny orange indray ary no arahantsika miaraba tompoko efa tafiditra anao afaka miteny avy hatrany miaraba tompoko naika mba hiresaka kely azafady momba ny situation eto Madagasikara efa kato dia mitohy ianao mitohy miresaka ianao mahakasika an'izay ok araiky dia aloha fa miandry ny ahena ny onjapeo dia miteny ianao ahena ny onjapeo dia miteny ny hevitra ianao naika hitena le situation eto Madagasikara zany problématique eto Madagasikara zany dia zao ny tena mazava mihitsy resaka eto dia resaka populisme problema nefa ny problema politika atsika dia resaka etiny mbola misy koa ny olana nefa rehefa tena mandinika le toetra raha eto amintsika tena ohatrany tsy misy mihitsy le fanovana fa tena bomaika me grave le situation Madagasikara ny gasy me mahantra eo zao problema ny tamatavy problema ny olo prime ministre problema hoe asorina indray ny maire sy ny anona rehetrarehetra mila mandinika tsara mihitsy zany ny gasy hoe inona ny lalina tokony ho alesy aiza ny lalina tokony atao fa tena efa lasaka efa tsy mandoalika intsony fa efa mandady mihitsy le Madagasikara zay mba teniko azafady indrindra ya misolonao ary dia araitsika indray ny mpiantsehatra ao amin'ny telomary miaraba tompoko miarabanao ary eny ary tompoko misaotra indray manana fitenena namana ihany karaopato tena miaino an'ity vaovao avoakanareo ty aho dia tena manahirana tokoa le situation eto Madagasikara izy ty hoa raha ohatra ka fa tena nivonina ara-dalàna sy nanaraka ny zavatra rehetrarehetra tokony ho arahana satria ny zavatra azo taratina dia efa nisy tsy eto Madagasikara rery ihany nisy etsiketsy-bahoaka toreny fa efa nisy firenena telo izay zanatany frantsay koa dia Mali, Niger ary Côte d'Ivoire Burkina Faso dia makatahaka fotsiny mampiatra hoe mahazo mandeha makany isika inona nataonareo nampilamina anareo ty dia tsy tokony iseho zao raha ohatra ka nandeha tany hoe ahoana zalany fandehanitya fa zahay ty koa ohatran'izao dia zao tokoa ny zava-miseho zava-hita mahasoka ny entana tsy ho voafeo ny fiteny dia tsy maintsy mirabaraba ka nefa na zany mba tsy hahatonga atsika ho any amin'ny resaka misaborovoro ala mino tsara mihitsy aza mikoropaka fa raha olona hijanona tamin'izay nampahanitra antsika teo foana satria zay ny atao hoe halova ka ny premier ministre vaovao
daty farafakely ny arenany Madagasikara mba hogony malagasy rehetrarehetra fa tsy janona amin'ny 100%. Zany tsy midika hoe tsy mahazo miara-miasa amin'ny tanefana. Non, mahazo miara-miasa raha ohatra izy ka d'accord fa tsy misasaky ny 50% ny anjaran'ny malagasy amin'izay zavatra hifanarana asa atao eto toerana. Fa raha tsy zany fa hoe ifanohy dia omaly tsy miova dia tsisy dikan'ilay zavatra. Fa izay ilay fanovana ny 1% ovana 50%. Dia mandeha ilay zavatra. Fa raha ohatra hoe asolo rakoto fa hipetraka akora be satria fanahazo kely tsy fantako sanatriany vava. Fa vahoaka mba ho fitiavan-tanindrazana no ajorontsika eto saotra tompoko. Makasitraka anao izay faneho-kevitra izay ho raisitsika ny mpiantsehatra manaraka amin'izao fotoana izao. Miarahaba tompoko, afaka miteny avy hatrany ianao. Salama tompoko. Miarahaba tompoko. Mantsivy io. Eny tompoko. Mba haneho hevitra kely amin'ilay vaovao ananareo teo. Io zany hitanareo amiko manokana zany io na ho vavaintsika impireo zany io dia zao foana ny fiainantsika malagasy zany faly anovanova. Fa io zany raha vao tsy raha mbola ia zany ireo vahiny ireo dia aza mba manantena hoe anina mihitsy. Fa mampalahelo azy zany tokony mba hoe mba jereo le sosialy mba hoaka fa tsy variana miady amin'ny seza sy any eo. Firifiry moa zay teto Madagasikara nanovanova minisitra ina tena tsisy fivantsika tena mampalahelo le malagasy anaovan'le mpanao politika azy fa dia mankasitraka anareo tompoko raso. Misaotra anao izay faneho-kevitra izay raisitsika indray ny mpiantsehatra ato amin'ny Telma. Miarahaba tompoko, efa tafiditra ianao. Zahay aloha avy aty ivelany ka mba manaraka ny toe-javatra any Madagasikara ihany. Mahagaga fa miovaova le zavatra zao angamba mino faraka tonga tokony le miaramila mihitsy no akan'le fitondrana manomboka rehefa tiaka ny fitondrana fa tsy ohatra tsy serie le zavatra misy ao Madagasikara. Ohatra zao ny lehiben'ny gouverneur général betsaka reo ny faritra misy colonel na commandant ny PDS tonga de arodana daholo izy rehetrarehetra fa tsy hoe manenty satria na toko politika ao Madagasikara misy arivo 700 izy no alaina amreo. Zay ny fahitako azy. Somary lavidavitra misaotra anareo betsaka tompoko. Nisaotra anao ary ny amin'izay dia azo heverina fa somary miazakazaka misavorovoro ny toedrara eto amin'ny fiainan'ny firenena ao anatin'izay ny fifaneseseny ny fanambarana samihafa amin'ny falitsoam-panantenana. Miarahaba tompoko ao amin'ny Telma. Miarahaba tompoko, efa tafiditra ianao, afaka miteny avy hatrany. Miarahaba anareo amin'ny radio aty dia miarahaba ny mpiantsehatra. Za manana ny tenin'le rangaha voalohany iny tompony andraikitra amin'iny CNZ no nitolona teny amin'ny 13 mai, teny Ambodatovo teny amin'ny 13 mai. Ny CNZ nangataka fa hoe raha vao mihitsy le androm-panjakana. Zay ny greka zany tsy nisy an'izany teny amin'ny tolona. Ary ny olona ny rahana mamono afo fotsiny nanana le an'ny CNZ io fa nangatahan'ny CNZ dia hoe raha vao mihitsy aloha le androm-panjakana. Ny lalam-pandrenana raha mbola arahana dia ny maro anisy ao amin'ny assemblée ny manendry prime ministre rehefa nionga ny prime ministre io. Raha ohatra zany dia misy mivondrona parlementaire ao. Ka raha misy olona député miala amin'ilay vondrona parlementaire eny dia esorony izy soloana. Azo le atoko le Irmara zao maro anisy ao ka raha nisy député Irmara mivadika dia soloany reny le andiny faharoa amin'ny fitopolo amin'ny lalàna. Fa tsy hoe mivadika makarisy dia ekena fa mbola fa solom-bavam-baoko ao ihany. Angatana zany ny Irmara izy le vice-président ny assemblée iny za moa tsy hanonona anarany mila vonjy mitsangany ianao dia aesolo daholo reo Irmara mivadika reo dia solo fa zay ny lalàna fa tsy ataon'ireo zay tiany atao. Dia ny Irmara tokony hanendry prime ministre ao na ny CNZ nefa ny tonga dia tokony hijoro mihitsy dia raha vao any daholo io androm-panjakana io fa zavatra fitondrana efa tsy mety hatramin'ny voalohany ange ho io. Ary ny ACC tokony ahita an'izany zavatra zany hoe nisy olona niala tamin'ny vondrona parlementaire nisy taoko maninona ny ACC tsy miteny hoe esorony reny. Fa ny ACC koa nge tena tompony andraikitra amin'izao zava-misy eto Madagasikara zao. Za mbola mahatoky ny CNZ mitsangananareo aseovravany daholo ny androm-panjakana fa tsy zay ny greka vetivety mitsangatsangany arina. Olona ny alirahana mono afo fotsiny reny. Zay fa dia misaotra anareo radio aty fa dia misaotra an'ity. Misaotra anao ary ho an'ny mpiantsehatra manaraka indray raisitsika ao amin'ny Orange. Eny tompoko. Telma ihany ary. Eny tompoko.
miaraba tompoko efa tafiditra ianao miaraba tompoko eny tompoko avy aty pitsapitsa allo fiditra anao afaka manohy ny faneho-kevitra zany hoe aty ambanivohitra be zany fa miezaka manara-bovao raha zava-misy aloha tena misaviritaka tanteraka satria ny mpitondra tsy mitovy hevitra ny fanantenana nandisy tanteraka ahoana moa zany hoe mba fomba eritreretasika misy miaramila miditra sokosoko de tsy mifandray tadiny koa fa mpitondra ahoana zany zao momba an'ireny misy akelany misy minisitra tsy mitovy hevitra ny ray miteny hoe nanao kolikoly io ny ray ny manadio de mba ahoana moa zany ohatrany hoe atao kilalao ve ty vahoaka ty sa hoe kaipony fa le izy zany ho avy ny fifidianana de anjara ny vahoaka ny mandinika fa tena disy fanantenana tanteraka raha ohatra ka zao no mitoy hoe entina makaizy ty gasiary ty adalàna ve le vahoaka sa hoe ahoana eo mpitevitra amile namana teo fa tompona ndraiky ka ny zenizeza tofotovy fanaraka ny zava-misy ny takina ve zavatra ienana zay tsony hoe mpitondra vazaha mody miady sa tena miady tanteraka to samy hafa ny tenenina nefa olona ao anaty fitondrana tokony mitovy ny tadina koa eo koa zao misy hoe fitaovam-piadiana miditety zany miaramila atsokosoko fitaovam-piadiana atsokosoko de hoaiza zany zao vahoaka zany so de mba misy zavatra tokony ho ambariny tokony hisangana ny esefoka enina tompoko mba hiteny hoe mety zay zao zava-misy zao tora tompoko eny tompoko dia raisitsika indray ny mpiantsehatra manaraka ary ao amin'ny teloma miaraba tompoko miaraba tompoko salama tompoko yo salama tompoko mba naokivity anao hoe tompoko ny ty zavatra misy amitsika ty ohatrany hoe lalaovina ve firenena ty sa ho antina maka izy fa ohatrany hoe ny eo ihany misy zenizedy irmary efa nalokany vahoaka nge ny irmara teo hoe de ahoanan'izay moa zany no iverenany eo tsika ty ve fa mitapisaka sa hoe anao ina marina ny tanjona amity firenena Madagasikara atyka zalahy e mba mieritsereta zalahy fa aza mba zahay manana taranaka de olo taranaka anay ro nitsonjovinay fa aza lalaovina ty firenena ty saotra tompoko faharoa le vaovao farany androany le ben'ny tanàna raha ben'ny tanàna no za tsy miloko ben'ny tanàna za tsy miloko politika fa zao fotsiny raha ovana hoe ben'ny tanàna io de zay nandimby azy teo zay nametsaka nomeny io fa hoe io lany ben'ny tanàna tokony ho tsarana reny fa mampiady vahoaka zay misaotra tompoko anao mary ny tondran'izay ho an'ny mpiantsehatra manaraka indray ary miaraba tompoko miaraba tompoko salama tompoko miaraba tompoko allo miaraba tompoko efa tafiditra anao afaka miteny avitrana mba itiny kely momba le raha-pirenena eny tompoko ahena kely le onjam-peo de maneho hevitra avitrana ianao le resaka le GNZ moa zany nofikina antanina hoe atraiza ny fahefan'izy ireo zany de iza maleo tena ve zareo reo tena tanora maleo tena marina sa hoe misy olona ao ambadika ry zareo de manarak'izay le resaka ben'ny tanàna zany za aloha zany mahita tsy miresaka tsy mijery loko politika za fa raha hitady olona hiasa ve de inona no analana olona efa tena hita mba liasy zay kosa aloha zany mba zavatra fanamariana kely sora tompoko maka sitraka anao amin'ny faneho-kevitra izay eny ary zay moa no everitsika hoe adihevitra mitranga am'izao fotoana zao hoe dia samba mitsakotsako sika miaraba tompoko miaraba tompoko allo ya efa tafiditra anao afaka miteny avitrany saika any hevitra momba le zava-misy io zany vokatsy le fiarahana amin'ny frantsay fa raha te hiala am'izao problème zao de mila miala amin'ny frantsay sy ny forongon'ny rehetra frantsa zay olo ny fototry ny olana
na reny hoe harem-pirenena tsy azo tsandrahana raha tena ny diopolo zany any azo Madagasikara frantsay daholo fototrany io fa raha afaka amin'ny frantsay toa amin'ny Burkina Faso Madagasikara dia ho afaka toa amin'ny Burkina Faso zotra tompoko. Ia misaotranao ary misaotranao ny amin'ny fitondrana ny hevitra raisitsika indray ny mpiantsehatra manaraka indray ary tompoko mitelo mahihany miaraba tompoko. Salama tompoko. Miaraba tompoko. Saika aneo hevitra kely zany momba ndraraha-pirenena izay misy amin'izao e. Malasa saina ihany mieritreritra hoe vetivety teo dia rava ny gouvernement da miala amin'ny ben'ny tanàna ifansolo raha teo ny folohan'ny CENI malala saina eritreritry zany maha olombelona tsotra sy olom-pirenena tsotra nefa raha izay na hitondrana n'le tena fanovana izay andrandraina sy fanavozana ifotony dia aleo aloha andeha amin'izany. Olona maromaro avara-pi eo akaiky filohan'ny fanavozana mino izahay fa tsy manorovoany ireo fa izay ny zavatra hita fa mety dia miandry an'izay vahaolana izay tompoko makasitraka. Ankasitrananao amin'izay fanio-kevitra izay andrasantsika ihany koa ny mpiantsehatra manaraka ao anatin'izao adivitra izao. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Miaraba tompoko. Ya miaraba antsika eo amin'ny atsiva dia miaraba amin'ny mpiainko. Ny zaka ihany tena niditra fa io zany dia tsotra be. Tsy ny Gen Z, tsy ny Gen Y nanao any tolon'io fa io adiny Ravatomanga sy Rajoelina. Ary tamin'io resaka boinina trisety io nampiongana ny Rajoelina fa zay tsy mino an'izany hoe Gen Z, Gen Y tolom-bahoaka. Raha reny système reny tsy reny mihitsy ny alavan'ny Rajoelina fa zay zany azadalaina. Fa rehefa tena trata amin'ny pression Rajoelina ny boinina trisety tsy ho resahako eto ny antony fa fantatro dia miala izy satria ho samborina izy satria destabiliseny zareo hoe tia fika anan'io ahongana izy dia ho samborina. Normalement rehefa niala izy avy aloha izy alamy fa tokony mba niraisiny le plus haut gradé ty zavatra ty fa ohatrany tsy nety kosa ny nandraisany zareo an'ity satria raha niraisiny Andriamatoa Mikael io efa niteneny izy hoe destitué total io miala daholo na député na maire na inona nefa nagaga mbola teo ambonin'ny constituant Rajoelina io ihany izy ninina. Donc zany raha tena jojoenty ity zavatra ity miala hatramin'izay rehetrarehetra mihitsy raha tena tao hoe miforongony ange Mikael koa nge efa tao anatin'io tao anatin'ny descendant Nerdajona Romampianina tamin'izy chef de région tany Andoha miala daholo zany rehetrarehetra tsy akanavaka na député na maire na inona madio dia raisiny zay le plus haut gradé ty fitondrana ity sinon azadalaina ny vahoaka fa lany andro fotsiny teniteny système zao efa lany andro tompoko. Zay saotra tompoko. Ya misaotranao ary nitondra zay fanio-kevitra izay zay moa zany efa nametrahana fanontaniana ny namana Ismail Razafinarivo nanady atsy namakafaka koa an'izay. Miaraba tompoko. Eny atsy. Miaraba tompoko. Salama tompoko. Efa tafiditra aloha afaka miditra avy hatrany. Salama tompoko. Ny zavatra kely fotsiny no entiko hoe tsy tongatonga ho azy ny fanoravana gouvernemanta fa herinandro mahery kely zay nisy ny tatitra nalefan'ny fanovana tany amin'ny Sadety sy Union Africaine. Ninona zany ho resahany eo ny gouvernemanta mitsangana eo dia gouvernemanta tsy maintsy angatany Sadety sy Union Africaine. Zay ny zavatra hisy eo. Kasika ny ben'ny tanàna somary sarotsarotra ihany le izy satria misy mipomba ny Ramanatsoa Iarolala, misy mipomba ny Tojo Ravalomanana. Raha hoe mikiansa ny 13 Mai ve ireo olona fomba reo afiala malalaka ve raha ny hevitra mbola fanontaniana mipetraka koa zay. Saotra tompoko. Ankasitrananao amin'izay fanio-kevitra izay andrasantsika ihany koa ny mpiantsehatra manaraka ao anatin'izao adivitra izao namana Michel Ralbert.
raha mijery ny kisarisary tokoa tsika tokony natenainany ikia taorinany hoe tamin'ny 20 febroary ny fotoana nomen'ny Sadeka andrafetana n'ilay tondrozotra izay hoentina eo anatrehany vondrona Sadek zany dia taoriana zay miazakazaka ny toetra raha ohatra misy kisarisary tamin'ny 2009 zany ilay raha eny tompoko miarabanao ary eo miraba tompoko le nainandreo moa zany fazahon'ny saramba vahoaka azy moa zany misy apahany miteny mety efa fatapatatra io misy apahany ato miteny hoe zavatra tapoka be io ka eo am'le fiten'le olona teo aloha teo zany araky le eritreritro le hoe miala amin'ny frantsay mitsamakary ty de andray le ana zany rehefa tena mandinga ty ndraiky manolona manapaizana ty le firenen'le niarahana na hery fa mifazoko an'li zany le mpitondratondra avony eo ngambany eritreritro tsy le firenena ry zany na tsy na le firenena ry na rahana fa le fomba le olona le saika fatanana moa zany sa tito zany eo am'le hoe ary amin'ny anina ary amin'ny risy ohatra eo de le zato miteny hoe ratsy risy na tsary risy fa mba firenena miaraka aminy nge de reo le atony amin'ny rano misy milahary kely ry le le fahatirina so le zaka ny gasy ve zany faly fotsiny mantsy io mantsy mavoan'le gasy efa misy zavatra kely ery de misy zavatra kely ery de zay akinina am'le eritreritro zany akinina am'le tandresa Madagasikara ohatra hoe reo tsika manana ray aman-dreny ema misy fay politika eo misy olo efa le retirety be dabe reny eo mba akinina am'ireny zany fahamanany fa azoko azy ary miany mamahany io zany fa ny akoatr'izay zany satria izy mahay tantara de izy mahay anazy sotra tompoko misaotranao ary misy kisarisary zay tamin'ny taona 2010 rehefa tonga tany Gaborone Botswana ny dinika teto Madagasikara dia tany ny aigna hoe esorina ny prime ministre Monja Rondefy tamin'izany miaraba tompoko ya avy atafiditra anao de afaka miteny miaraba mbola mamerina miaraba ary misy raravera senikia ny tianay zao ravana ny gouvernement vahaolana ny ilaina amitsika vahoaka vahaolana zao ny ilaina fa tsy hoe sosikevitra anakihana efa lasa ny vahaolana zao fotoana zao vahoaka malagasy amin'ny firaisankina olo averika any tenke ololovony zainy zay da sy ny zainy ny greka sy ny zainy zainy na be de be ato atsika fa tsy fandravana gouvernement mihitsy ny vahaolana fandravana ny androm-panjakana rehetra mila miala daholo hatramin'ny ACC mila miala daholo reo de vahaolana zao firaisankina ny vahoaka fa raha tsy zany ololovon'ireo zainy reo tsika zay ihany fa ireo zao de mody mandrava gouvernement izy fa avilany eo ndray le interneram-pirenena de eo ihany eo tsisy eo ihany fa nataterana ny hevitra ny Sadek io hoe anangana gouvernement iraisany fa tsy mahazany le ACC mbola ao le reto vadibadika partaoto amin'ny antineram-pirenena mbola ao ahoana koa le flo anankidimy mba farafaratsiny anankidimy samy hafa daholo nefa tsy maramila dimy olona dimy avy amina toko dimy samy hafa ohatra ny toko dimy matanjaka eto Madagasikara zay natao flo eo zany ohatra fa tsy mety zany zavatra tsisy mety io fa fandebrebena saim-bahoaka fotsiny fandravana gouvernement io fa mitsangana ny vahoaka ravaina ny fitondrana rehetra de miala daholo aloha mpono politika miandry fifidianana fa atao kollegiala ho an'ny entité rehetrarehetra eto Madagasikara aloha fitantarana firenena manomana fifidianana ihany vahaolana fa raha mbola ireo na hodikodina ny international sy ny namany eto tsika la ny andro tsika sady la ny fotoana ny sasany tsy hijanona iteny hoe firongony de eto ihany tsika ny eto aty hoe firongony koa tsy anaiky mihitsy ka dinina zany fa tsy eto ihany eto fa tsy vahaolana zany fandravana gouvernement io aminay fa miala daholo aloha de manangana zavatra vaovao fanorenana ifotony zay fanorenana ifotony zao ny ilaina zay indrindra ny teny idio Madagasikara fa be de be manana sosikevitra zany idio Madagasikara aloha de andao iresaka tsika mianakavy de raha vao daholo aloha ny zavatra rehetrarehetra fa tsisy mandeha am'izay loana ireo fitsaran'ireo mpitsara rehetrarehetra reo ara zao ko lasa verina mpitsara olo le olona nanompo amaramila tery amin'ny masina inona ary zany zavatra mandeha eto amin'le firenena zany
akasakasakasika vahoaka ihany manao sosikevitra foa antsika manao sosikevitra fa tsy mandray andraikitra mihitsy mila miray inona ny vahoaka fa ololovon'ireo oloneto sika zay fa misaotra vesaka Michel. Misaotra anao ary dia le firenena zany le firenena mihitsy a no